antsika ndrairavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fa miravantsika rehetra izay mpiain'ny fandaharana Olivaso radio Kristy Niovo amin'ity androany ity indray androantsika dia hiveriny resaka manokana ny momba ny filazantsara, mianatra mandray fitiavana. Zay ny zavatra ho resahantsika androany, mianatra mandray fitiavana. Itsika olombelona dia ao anatintsika tsirairay ao na izy tsika na iza, na manankarenitsika, na mantra, na mahay, na inona situation misy atsika, dia ao anatintsika lalao misy fahabangana. Misy fahabangana ao anatintsika lalao. Ary io fahabangana io dia vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra, vokatry ny natiorantsika mahataranaka Adamantsika. Satria tafasaraka amin'Andriamanitra Adama, dia tahaka izay koa tsika tafasaraka tamin'Andriamanitra, dia misy an'io fahabangana io ao anatintsika. Raha ny tena marina dia fahabangana fitiavana izy io, satria ilay fisarahana tamin'Andriamanitra dia nahatonga antsika ho tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra, satria Andriamanitra dia fitiavana, dia nahatonga antsika ho tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra. Zay dia niteraka fahabangana ngezabe tao anatintsika. Koa satria misy ny fahabangana io anatintsika dia lasa mitady vahaolana tsika olombelona. Ary zany mahatonga antsika olombelona te ho tiavina, mitady ho tiavina, na ihany koa te hankasitrahana, te ho hankasitrahany olona ny zavatra ataontsika, te homen'ny olona doka, te homen'ny olona dery, satria noho io fahabangana ao anatintsika io. Ary zany mahatonga antsika olombelona lasa mitady hanetsina ny fahabangana io amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny harena, amin'ny alalan'ny fahaizana, amin'ny alalan'ny voninahitra, amin'ny alalan'ny filamodera maro isan-karazany. Ny problème na estime de soi ny olombelona rehetra rehavana dia vokatry io fahabangana io avokoa. Ny problème rehetrarehetra eo amin'ny fiarahamonina, ny fampitahana tena amin'ny hafa, fanambaniantena dia vokatry io fahabangana eo amin'io fitiavana io avokoa. Fahabangana ao anatintsika. Ary ny tena olana goavana rehavana dia izao, io fahabangana io dia niteraka toe-po ao anatintsika, izay toe-po tena manimbatsika, satria lasa nanana toe-po izay tsy mety manaikintsika, fa misy zavatra tsy feno ao anatintsika. Tsy mety ekentsika fa misy an'io zavatra tsy feno bangy eo anatintsika, fa alohantsika mitady vahaolana, lasantsika mitady vahaolana amin'ny zavatra maro isan-karazany mba haminonana io bangy io. Ny vahaolana tokana nefa rehavana mahafeno an'io bangy io, satria fahatapahana vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra, ilay fahabangana. Ny dikan'izany zany ny vahaolana tokana. Dia tsy misy afa-tsy ny fiverena ny fifandraisantsika amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Zay ihany ny vahaolana tokana mamerina n'io fahabangana io. Zay ihany ny vahaolana tokana, satria na inona tadio tsara, na manam-bola be ianao, na mahay ohatry ny inona ianao, na anananao daholo ny zavatra rehetrarehetra, na mety ho tian'ny olona manodidina anao ianao, satria ianao ohatran'izao, satria ianao mety mahavita asa soa, satria ianao mety mahavita mikarakara zavatra maro isan-karazany. Tadio tsara fa io fahabangana io dia tsy maintsy mitoetra ao anatintsika foana io. Rehefa ohatra ka tsy ilay vahaolana tokana tena manala ny fahabangana io, raha tsy ilay vahaolana tokana ny voaraintsika. Io vahaolana tokana io dia araka ny nambarako teo hoe tsy misy afa-tsy ny fiverenana eo amin'ny fifandraisana amin'ilay zavatra tapaka, zany fifandraisana amin'ilay fitiavana source izay fototra ilay fahabangana. Ny fiverenana amin'ny io havana dia tsotra, izay nahatonga an'Andriamanitra ho tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba hamerina n'io fifandraisana
eo amintsika io, eo aminy misy eo amintsika io, ary rehefa mivery ny fifandraisana io a de manombokeo dia mameno ny bangan'izay Andriamanitra, miverina mameno ny banga Andriamanitra satria io lay fahabangana zay totototsika, io lay fahabangana zay totototsika de tavatsika vahaolana maro isan-karazany, io fahabangana teo tiaviny io, teo ankasitrahana, te hanana estime de soi, teo apetraka ny fiarahamonina mba amitoerana misy azy, zay le fahabangana zay, fahabangana fitiavana, teo tiavana. Ny olana le fariavana de zao, tsy ho afaka ho voaraitsika io vahaolana tokana ny men'Andriamanitra io, raha tsy ny fotsika mihitsy ny manaiky hoe zay le tena ilaitsika, zay fahabangana zay le tena ao anatitsika zay, zay fahabangana fitiavana zay. Tsisy olona afaka mandray ry havana raha tsy manaiky aloha izy hoe tsy manana. Ny olona mandray zany tena tsy maintsy olona mipetraka eo amin'ny position ny olona tsy manana. Sarotra amintsika olombelona ry havana ny anaiky hoe tsy manana tsika, sarotra amintsika olombelona no anaiky tsotra hoe mila toloram-potsiny tsika, sarotra amintsika olombelona zany. Fa ny an'Andriamanitra tsotra natolo no maimaim-poana ny fitiavany tamin'ny alanan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, natolo no maimaim-poana zany mba ho famitranam-pihavanana ho aso anao indray. Zay fahaizana mandray zay fitiavana zay ry havana, zay tena mila toe-po tena mihetry, toe-po tena manaiky hoe resy, tena manaiky fa mila fitiavana Andriamanitra, tena ninninna fitototoana zay ataoko, ninninna zavatra ataoko rehetrarehetra de tsy ho feniko fahabangana io, satria ny olona rehetrarehetra manodidina ny fitiavana zay mety ho tadiavintsika any amin'ny olona ane, ny olona ane mety mody mity atsika fa ny fitiavan'ny olona misy fetrany, misy fetrany fitiavan'ny olona, misy limity ny fitiavan'ny olona io, fa ny fitiavan'Andriamanitra ry havana tsy misy fetrany, tsy misy limitiny, natolon'izany fitiavana zany, natolon'izany fitiavana zany. Ary rehefa natolon'izany fitiavana zany, anjarantsika kosa mandray n'izany fitiavana zany, tsy afaka hiasa eo amintsika velively, ananantsika n'izany estime de soi zany, ny asa-pamonjena nataon'i Kristy, raha tsy raisitsika feno aloha zany fitiavan'Andriamanitra zany, sarotra amintsika ny tena hiainana zany tena hoe fitiavan'Andriamanitra zany, raha tsy raisitsika tanteraka zany hoe hitatsika amin'ny lafim-piainantsika rehetrarehetra fa tena tiantsika ary maimaim-poana zany fitiavana natolotr'Andriamanitra zany. Raha ny tena zatra voalohany tena mila azotsika de zao, mila manaiky aloha tsika, mila tena manaiky tsika hoe tena ilaiko zany fitiavanao zany Andriamanitra, te hiverina ao anatin'izany fifandraisana amin'izany fitiavanao zany, te hiverina amin'izany. Ny fisarahana tamin'io fitiavana sorsa teo amin'Andriamanitra io ry havana de miteraka toe-po nanimbatsika, toe-po maro isan-karazany, lasa nanana toe-po titenitsika, lasa nanana toe-po teo deraina ny olona, lasa nanana toe-po miavotsy fenontsika, lasa nanana toe-po zany mahatonga atsika feno fialonana, feno fitsiritana, feno fankahalana sy ny zavatra maro isan-karazany. Satria nahoana? Satria tsy ao anatin'ny fotsika ilay fitiavan'i Kristy, tsy ao anatin'ny fotsika ilay fitiavan'i Kristy. Ary ny olana nefa de zao ry havana, io toe-potsika io, le toe-po zay mafy noho ny fahabangana io fitiavana io, io ny tena anisan'ny tena vato misakana angezandrindra, tsy ahafahan'Andriamanitra miasa manatateraka ny planiny eo amin'ny fiainantsika. Io toe-potsika io foana no andavoniny devoly atsika, io no irika tsy maintsy andavoniny devoly atsika. Ary toe-potsika io ny amboarin'i Kristy amin'ny alalan'ny fitiavany mba tena ho feno an'izany fitiavana zany. Tadio ry havana, fa isaky ny mandeha tsika, isaky ny mandinga antsika, kanefa ny toe-potsika tsy feno fitiavana, tsy feno an'io fitiavan'i Kristy io, de tsy maintsy lavitsika, tsy maintsy mianjeritsika, tsy maintsy tafotoana amin'ny zavatra hita amin'ny masontsika, ny zavatra eny sofintsika sy ny zavatra maro isan-karazany, tsy maintsy tafotoana amin'izany tsika rehefa ohatra ka tsy feno an'ilay fitiavan'i Kristy ny fotsika. Io mandray ny fitiavan'i Kristy io ry havana no anisan'ny tena sarotra indrindra. Io mandray ny fitiavan'i Kristy io no anisan'ny tena sarotra indrindra, sarotra indrindra. Satria nahoana? Satria tsy mora amintsika,
no manaiky fa tsy ezaka fa amitsika tsisy nininona afaka ataotsika azotsika ny fitiavany kristy io fa natolony maimaim-pony zany natolony maimaim-pony zany raha tsy manana ny fitiavany kristy io tsika raha tsy velona ao anaty tsika io fitiavany kristy io de zava-poana ny zavatra rehetrarehetra tsy afaka mizara zay zavatra ao anatytsika ihany driavana tsy maintsy ho zaraitsika zay zavatra ao anatytsika ihany tsy maintsy ho zaraitsika ary zahay tehiteny ny mianatra am'ty zany tena tsy langazon'andriamanitra zany tsy afaka mianatra am'ty zany tsika ny olombelona ny fitiavan'olombelo zany misy fetrany ny fitiavan'olombelona zany tsy makaiza ny fitiavan'olombelona zany rehefa tapitra ny aterokalao manao aterokalao rehefa tapitra zany de tapitra ny limita ny fitiavan'olombelona fa ny fitiavan'andriamanitra ny tsy misy fetrany ary rehefa tsy voaraitsika ao anatin'ny fotsika io fitiavan'andriamanitra io rehefa tsy mandray iny tsika fitiavan'andriamanitra vokatsy ny asa mpamonjena vitan'i jesosy kristy amin'ny azy fijaliana rehefa tsy voaraitsika io de tsisy nininona afaka zaraitsika amin'ny hafa fitiavan'andriamanitra natolony teo amin'ny azy fijaliana ry havana de isika voaverany elokotsika ny fitiavan'andriamanitra natolony teo amin'ny azy fijaliana de isika zay novainy natioratsika nafahany tamin'ny ota nafahany tamin'ny fanadevozana sy nyfangejana isan-karazany nafahany tamin'izany tsika ry havana ny zavatra vitan'i jesosy kristy teo amin'ny azy fijaliana de izy nanolotra ny ainy mba ho fanamelana elokotsika vitany tao anatin'ny asa mpamonjeny ihany koa nitsangana tamin'ny maty izy ary resy ny fahafatesany ny aim-pahafatesana rehetra eo amintsika fitiavany zany ary tsy vitan'izay fa nidina izy niakatra izy ary nidina tamin'ny elana fanamasina de velona ao anatytsika tsisy pitiavana lehibe no zany fitiavana ozy izy de manolotra ny ainy mba hamonjy ny sakaizany zany fitiavan'andriamanitra zany tsisy olombelona mahavitanao zany tsisy na inona na vola na arena na fananana na fahaizana na hatsarantarena firazanana na inona tsy misy afaka milahatra am'zany fitiavan'andriamanitra anao zany tsy misy mahafeno anao mihoatra n'zany fitiavan'andriamanitra anao zany fitiavan'andriamanitra zany no afaka tena ameno ny fotsika ary rehefa tena feno an'zany fitiavan'andriamanitra zany ny fotsika de afaka mba mizara ihany koa tsika tadio ry havana fa rehefa tena feno an'zany fitiavan'andriamanitra zany ianao tsy maintsy mivoaka eo aminao zany tsy maintsy mivoaka eo aminao zany tsy maintsy keo mivoaka eo amin'ny fiainanao vokatry ny fanahy ny fitiavana tsy afaka enarana ny fitiavana tsy afaka enarana ny am'ty satria ny fitiavan'andriamanitra tsy afaka enarana fa saingy zao kosa afaka enarana ny mandray ny fitiavan'andriamanitra mandray ny fitiavan'andriamanitra ny atao ao anatin'izany fandraisana ny fitiavan'andriamanitra zany de mihetry tanteraka manaiky fa tsy manana na inona ianao tsisy na inona azonao atao mba ho tiavina fa nefa kosa tian'andriamanitra fotsiny ianao natolono anao ndrany natolono anao ndrany navelany eloko ao etiam-pamaranina ry havana de tehiteny aho hoe ny olona rehefa tena mandray a matoy izy afaka mandray de tsy misy ninenina ao anaty tanany fonany ao anatin'ny tanany raha mbola misy zavatra ao anatin'ny tananao avotsory avoko ny zavatra rehetrarehetra eo aminao raiso zany fitiavan'i kristy zany tena anjaka tanteraka ao anatinao anjaka tanteraka eo amin'ny fiainanao anjaka eo amin'ny fonao anjaka eo amin'ny zavatra rehetrarehetra ny olana ny ady rehefa atrehana rehefa tsy maintsy misy olana tsy maintsy misy ady tsy maintsy misy korotana ny fiainantsika zanak'olombelona fa samy hafa ry havana zany hoe olona feno fitiavan'i kristy miatrika olana manana fatokisana fa lay ty azy ny efa mpandresy lay jesosy kristy azy efa mpandresy lay jesosy kristy ty azy efa mpandresy ary efa nandresen'izao tontolo zao samy hafa ny hoe ianao rery ny miatrika ny ady eo amin'ny fiainanao ianao rery sy ny hoe lay tianao lay andriamanitra mpamorona an'izao tontolo zao no miatrika ny ady eo amin'ny toeranao satria tianao izy raiso ny fitiavan'i kristy raiso zany fitiavan'i kristy zany raha aoka ameno ny fonao tanteraka zany fitiavan'i kristy zany de ameno ny banga rehetra eo amin'ny fiainanao de ny voninahitra ao an'i kristy rery any amen